Famorongatra ny fanafiana eny amin'ny fatra rehetra amin'izao fotoana izao fa sy voafetra intsongy no ny fampiasana lelavola no isan'ny mahatonga izay fanafiana sy vonolona izay ho iatraniny avy eo anivony ministeran'ny postra. Azo ialana nefa ny fampiasana lelavola notokana ny ministry ny postra Androany ny birao ny postra Etsy Alasora niaraka tamin'ny ben'ny tanàna eny an-toerana. Rahantsika tahaka izao ary ny fanazavana. Ny tanjona anankiray ary ny tombontsoa anankiray azotsika amin'ity postra monetia dia ny fampihenana ny resaka insécurité eto Madagasikara eto. Satria be loatra le fanafiana eto sy eroa, fanafiana taxi-brosy eny an-dalana, fanafiana tobin-dasantsy, fanafiana mpivarotra, fanafiana tokantrano, fanendahana eny an-dalambe, insécurité amin'ny endriny maro samihafa. Ka amin'ity postra monetia zany dia fomba anankiray hoantsika ampihenana izany satria amin'izay fotoana izay ihena le fikirakirana lelavola. Zany hoe tsy hisy olona hitondra lelavola intsony zany na any am-paosiny na any am-pivarotra na any anaty fiara taxi-brosy mandeha eny an-dalambe eny. Zany hoe ihena le fomba hoe inona moa no mahatonga le olona hoe andeha hanafika satria fantany hoe misy lelavola be ao anaty tomobile io, fantany hoe misy lelavola be atao anatin'ity fivarotana satria fantany hoe misy vola be atao anaty tokantrano ity, fantany hoe mitondra vola be iny olona iny an-dalana iny dia tafihan'le olona, vonoiny le olona.